Rehefa nangingina tao ao, faritra maro eto Antananarivo indray no nahitana soratra amin'ny rindrina sy tambon'olona. Amin'ny ankapobeny, mety efa mitondra fanjakana, mpanao politika ary ankolafokely samihafa izy ireny. Toy ity eto Kazomanga ity amin'ny teny vahiny. Ho an'ity mpampianatra misotro ronono sendra ny mpanao gazety, maro ny zavatra finosiny ireny soratra ireny raha ny faneo-keviny. Ka ny dikan'izay zany hoe atao to soratany mba farafarasiny anerana an'zareo hoe ahoana moa zany ny anaovanareo anay ity fa sanatria zany atanareo sary bakoly eto amin'ny toerana misy anay ihany zay eto tanindrazanay fa sy hoe aiza akory fa le hoe sy mahay maneho hevitra na hoe sy any le olana fa le na le fotoana anaovana zay zany sisy zay le izy zany satria raha ohatra tokony anao hitady zavatra vola hoanina zany izy androany ka lany fotoana am'le aloha eny amin'ny na any amin'ny zay toerana misy le média zany déplacement eo avy koa le fotoana eo de aleo zany manao zavatra ohatran'izao ohatrany hoe tsy fidiny ihany zany anaovana izy fa kit web efa nanay zay na neo ny hevitra zany zay hoe ianao zany natako hoe natra vite fumée zany mahita dehors la France dikan'izay zany c'est pas n'importe qui nanoratra an'io fa olona mba fa misy déjà un niveau intellectuel tsaratsara zany na anao an'le graffiti sy fotsiny sy moramora na loko io sy fatato taiza nahitana taiza fa zany rehetra zany paramètre daholo zany am'le hoe sy hoe sorosoratra natao fotsiny fa sady beaucoup de choses ozy ny vazahiny. Noho tsy fisian'ny fahafahana maneho hevitra ankalalahana noho ny tahotra nefa dia anio hevitra izay ihany koa no isan'ny antony. Zavatra misy maneran-tany moa zany mety hoe efa nisy ihany ny tany amin'ny firenena hafa le izy dia raha ny eto amintsika manokana moa zany dia lasa miehita kokoa izy amin'izao fotoana izao zay angamba ny zava-misy te aneho hevitra izy nefa ny tsy hitany izay fomba afaka anehoana hevitra amin'ny lafiny hafa amin'izao fotoana izao ohatra zao hoe ny tambazotra tserasera mety fomba ahafahana maneho hevitra nefa ny mety matahotra ihany le olona satria amin'iny mety hoe afaka fantarina hoe avaiza le hevitra tiana le hevitra mivoaka dia izay fatahorana ny hoe te ho anonyme zany hoe tiana ho ampitaina le hafatra na le hevitra nefa tsy tiana ho fantatra hoe izy le mampita an'izy mety ho izay ny antony mahatonga le safidy amin'le hoe amin'ny rindrina zany hoe lasa tsy manana n'le fitsimbinana ny fananana iombonana intsony le olona fa lasa ambony kokoa le faniriana ho eno sy ho hitan'ny olona rehetrarehetra le hevitra manoloana an'izay fitsimbinana ny fananana iombonana izay. Faneo-kevitra na izany aza mahavoasazy ny fanoratana amin'ny rindrina indrindra raha mitory ny voakasika noho izany mety manompa na manala baraka na ihany koa zavatra tsy mitombina. Ankoatra io sokajiana ho fanombana fananan'olona na fananana iombonana ihany koa ny fanoratana amin'ny rindrina.